wanted so C'est Sosike. Those sisters are not the one to
fotsika manontolo ny amin'ny session androany arivondray. Tena mino hoe fotoana spécial efa nandrasantsika ny fotoana androany ariva koa ho amin'ny fanontaniana sy valiny. Dia ny tem-piandohana andao mba ataontsika an'ilay hitanareo isy fampianarana manokana mahakasika momba ny fiverenan'i Jesosy ny arivo taona tena efa nanomana an'izay fa amin'ny Pentekosty hoaopantsika manokana amin'ny resaka ara-panahy question réponse raha mety nareo mba tena hoe ho feno tsara ao anatin'ilay fifantohana amin'ny fanandrify amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra ao anatin'ny 3 jours ny fanontaniana sy valiny izay iarahantsika menakavy androany. Filalony ndresy lahatra hoe tena mila an'izay unité amin'Andriamanitra izay, mila fiombonana amin'Andriamanitra, mila tena mandroso tsara ao amin'ny Kristy ary mila mireritsika ao anatin'ny atelona tsy mitovy amin'ny nahatongavantsika teto mihitsy no diantsika any an-trano. Gaga hatramin'ny olona rehetra mijery ianao rehefa tonga ny tokantrano hoe ary ianao izany tsy ianao tamin'ilay niainga talohany nandehanana tany amin'ny retirety mihitsy izy aloha ndresy lahatra amin'izany ndao asina tia tanana mafy ho an'i Jesosy dia samy mahazo toerantsika menakavy tompoko. Mangataka ny pasteur anokatra ao anaty vavaka. Azafady tompoko ho antsika rehetra izay nitondra moto zany mba hiangaviana mba ho atambatra atao akaikin'ny kantina daholo ny moto sy ny kasika atsika tsiraray avy resaka sécurité. Saotra tompoko. Ndao aritsika hivavaka ngataka amin'Andriamanitra mba hisokatra ho amin'ny fahamarinan'ny teniny any anatin'ny fotsika alala an'izay ao am-pon'Andriamanitra anatin'ny sehatry ny fanontaniana sy valiny mba ho fanontaniana hitondra valiny hatonga ny fiainam-panahinao tena hoe hiombona sy hiray amin'Andriamanitra. Sakafo ny fonao aza anatin'ny tananao raha mety dia ndao hiariva avaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ianao no niteny hoe antsoia dia ho valiko ianao ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy. Misaotra ny amin'ny fotoanan'ny fanontaniana sy valiny izay misokatra ao anatin'izao fionam-be la retraite izao. Matsiaro izay hoe mifanainao masina tokoa no mametraka bitsika sy etaetany anatin'ny fonay ary mifanainao masina ny mampiteny sy mampianatra anay ny zavatra rehetra ary mampatsiaro anay ny zavatra rehetra izay efa niteneninao. Fangio izay amin'ity takarivo ity ta io izay rehetra manaraka an'izao fanontaniana sy valiny izao mba hatonga an'ireo resaka rehetra ho atao ampitombo anay miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Taontsika hitehaka mafitsara ho an'i Jesosy ary. Alleluia. So zantsika tonga dia hiezaka ny amaly ny fanontaniana aravona ny fanontaniantsika dia hovaliana arak'izay nametra antsika anazy zany androany. Ona no ahatanteraka ny fiombonako amin'Andriamanitra atonganana n'ilay fahatsapana hoe iray aminy amin'ilay dingana anankiray ambosika ny fanomezam-pahasoavana na ny don omen'Andriamanitra dia zavatra manaitra ny olona, ilain'ny olona fa tsy manaitra n'Andriamanitra ary lazaiko hoe tsy ilain'Andriamanitra. Misy zavatra zany ilain'Andriamanitra dia misy zavatra ilain'ny olona. Rehefa Andriamanitra ny miasa manome ilay fanomezam-pahasoavana ho antsika atao hoe zanak'Andriamanitra na mpanompon'Andriamanitra dia asony olona, zany hoe ireny no lalana
omen'Andriamanitra ny olona mba hanampiana azy amin'izay zavatra tsy vitany fa ilana ny fanampian'Andriamanitra. Ohatra, fanasitranana teny tsy fantatra, reo don na révélation, reo karazana fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra. Tsy vokatry ny fanahy izy fa fiasan'ny fanahy izy. Reny rehetra reny dia mahasoa ny fiangonana. Rehefa mivelatra ao amina toerana anankiray sy fiangonana anankiray ny fanomezam-pahasoavana dia misarika olona satria mamaly izay zavatra ilain'ny olona ilany ny fanampian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ireny. Noho izany izay zavatra rehetra ilain'ny olona dia mijanona eo amin'ny olona ihany. Fa raha iresakitsika mahakasika momba ny hoe firaisana amin'Andriamanitra, fiombonana amin'Andriamanitra, na koa ahatonga antsika hanapahatsapana hoe iray amin'Andriamanitra amin'ilay dingana ambony noho ny communion na fiombonana, dia mila tsika tonga ho isan'ny olona tonga saina amaly izay zavatra ilain'Andriamanitra. Tsy ny fanomezan'Andriamanitra ilain'ny olona no amaly an'izay, fa ny fanomezan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny ao anatin'ny olona atao hoe vokatry ny fanahy izay ilain'Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahy ilain'Andriamanitra, ny fiasan'ny fanahy ilain'ny olona. Atsangany an-tanareo raha azonareo tsara ny zavatra zaraiko. Zao zany tandremo ny fahazarana ao anatin'ny fanompoana. Satria rehefa mitobaka ny fanomezam-pahasoavana dia manomboka adinontsika fa ny balizy na arofanina miazona ny fiainam-panahintsika ao anatin'ireny fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ireny, dia ny fananantsika fruit na vokatry ny fanahy ao anatintsika. Satria raha tsy ny eloavan'ny vokatry ny fanahy atao hoe fanetretena ny fanomezan'ny fanahy dia lasa mahatonga antsika irehare. Mahatonga antsika irehare. Dia zay ny tokony halalantsika hoe eny andalam-panomponan'Andriamanitra tsika dia mila mamantatra hoe eo amin'ilay toeran'ny olona anankiray ve tsika mpanompon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra tena mametraka ny asa sarobidiny communion, ny asa sarobidiny izay unité izay amin'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny fananantsika izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika mba ahasoa ny fiangonana. Satria amin'Andriamanitra efa lazaiko foana izay hoe toe-panalo vao zava-panahy vao ny zavatra rehetra, toe-panalo vao zava-panahy vao ny zavatra rehetra. Da tsika amin'ny Korintiana 2:20 zao ohatra Paoly apôstôly miteny an'izao izy eo amin'ny 7 hoe Andriamanitra hono nanisy tsilo azy mba vakio kely zay pasteur zafady. Korintiana 2:20 manomboka amin'ny 7 vetivety. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fandrao irehare noho ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraky Satana amely ahy fandrao ireharea. Zany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialana zany amiko. Nevoa izy tamiko ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny irehare amin'ny fahalemeko mba hitoera ny herin'i Kristy amiko. Amen. Zay nareo ane nangataka telo Paoly satria nisy iraky Satana amely azy. Io fangatahany Paoly telo mba te hiaina izy fanasitrana satria nisy aretina nahazo azy le tsilo. Dia alohan'Andriamanitra tsy nanasitrana amin'ny Paoly tamin'le aretina mba hitoeran'ny Paoly amin'ny fanetretena. Ohatra mahavariana kely izy. Mba hitoeran'ny Paoly amin'ny fanetretena. Satria hozy izy Paoly hoe io tsilo nangatahany fa tsy nanaiky Andriamanitra ny anaisitra an'le tsilo. Fotsy izy Andriamanitra hoe ampoanao ny fahasoavako. Ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny Paoly nefany olon'ny révélation izy. Dia hozy izy Andriamanitra ny asa arbidin'le fanomezana sy le révélation dia tsy ambony lavitra noho ny toe-panahinao manetry tena. Aleoko tsy mamaly anesorana an'le tsilo iraky Satana fa hitoeranao ao anaty fanaintenana sy aretina
toy izay ahitanao be révélation be nefa anana toe-po mirehare. Hitanareo? Ny toe-panahy dia ambony lavitra no zava-panahy. Zava-panahy ny révélation, toe-panahy ny fanetretena. Dia mba tsy hampirehare-am-pôly dia navelan'Andriamanitra izy tsilo teo amin'ny nofony. Io tsilo amin'ny nofony io narary izy. Dia alohan'Andriamanitra mahita Paoly marary manetry tena, toy izay Paoly salama fa mirehare amin'ny zava-panahy atao hoe révélation. Atsangany an-taninao raha azonao ny zavatra zaraiko. Dia zao ny zavatra mitranga ry havana. Hitanareo, fatatsika zany ny ao am-pon'Andriamanitra aloha hatreto. Hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra hatreto? Ny ao am-pon'Andriamanitra hatreto dia isika zanak'Andriamanitra. Isika zanak'Andriamanitra manana zava-panahy fa tsy mifikitra sy maneho ny fanompoantsika amin'ny fomba ampiasan'Andriamanitra antsika sy ny fomba isehoan'Andriamanitra amin'ny alalantsika. Fa miaina sy manome lanja ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy ary amin'ny maha-mpanompo tsy tompo ny fanomezana antsika fa nampiasain'Andriamanitra mba hanomezantsika voninahitra azy amin'ny zavatra izay nampiasany antsika. Atsangano tsara ny taninao raha azonao zavatra tiany tompo lazaina androany. Itoy kely aho anatin'ilay izy satria ny arivariva teo dia nijery hoe mba afaka anome ohatra ve ny tena ao amin'ny tenin'Andriamanitra anamafisanorona tsara zany zavatra ao am-pon'Andriamanitra zany. Efa ela tsika nandray ireo teny